Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala ny rabanantsika amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana izay rahantsika tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao ny akiradio ny akimédia ny mpikavana tanatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro tanatin'izao fandarana izao dia manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy ary dia mamerina mametraka fialatsiny no ny fahatarana kely no ny fandaminana izay tsy maintsy mbola natao ka dia ialana tsiny indrindra dia tonga soatsika rehetrarehetra miarabany nabaviaina tozy Mikael rabaviaina nitra voalohany teo tozy Mikael Sandola Razana Monika Maman Valtina Telira Albenja Tahir Mario Emelovli Yajas Kapatici Zina Teoda Zumamsu Bert Sava Iladan Robin Full of Grace de Anna Baviana, Roli, Naira, Keron, Cotre, Olgaran Ursu, Erika Raka, Angela Yu, Suameva, Tsiriamboara, Antanirina, Liza Sina, voandroany vitako teto tonga soa ianao de Olgara Zamandimby, ary isika izay mbola tsy voarava teo Verselina, Marirafa, Filana Rakoto, Mapiona, Becky Rolanda, tahiny tompo isika rehetrarehetra raha androany no vao tonga eto dia tonga soa ianao ary manasa anao hatrany farany adin'ilay sasany io tsika niaraka eto ifampaheritsika ivavakytsika ianohirytsika ianotoritentsika ifampelapelarantsika androany raha nabavintsika Cotre avy eto Frantsa no hitondra ny vavaka fanombohana dia androany hitondra toriteny amintsika eto ny anabavintsika Suzel avy any Suisse ary ivavaka ho an'ny firenena anabaviama avy any Koweït ireo ny ekipa iaraka amiko eto androany tahiny tompo Lantonirina dia tahiny tompo izay mbola tsy voaravako tao ambonimbony tao maretatra amin'ny farany fiadana tompo reo amintsika tsirairay avy ampahirianao ndray zao fandarana zao andao ivavakantsika amin'izao fotoana zao hitondra an'ity fotoana ity eo ampiratana ampidintsika ny anabavintsika Cotre tahiny tompo anabavy Cotre anao ny fitenenana. Alléluia. Mbola iara ivavaka tsika to ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitro raha inay tokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao lahatokana mbola faly midera misaotra mankalaza manome voninahitra ny anara-masinao zay Andriamanitro satria lehibe loatra ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ianao le Andriamanitra avo indrindra sy tsara indrindra ianao ny mpanjaka Andriamanitra mahery ny mandrakizay dia renay ianao ankalazainay ianao mino voninahitra ianao ary ndreto zay Jesosy Kristy tompo velom-pisaorana eto anatrehanao noho ny fitantananao sy ny fiarovanao zahay tamin'iny tontolo andro iny ka hatratr'izao alina mangina zao tompo narovanao ny tantananao teo ampelatananao zahay Jesosy tamin'iny tontolo andro iny ka hatratr'izao ariva zao fotoana izay natokany anomezina voninahitra ny anara-masinao tafavory eto zahay Jesosy tompo malalo hiatrika zao fotoam-bavaka zao amin'izao vavaka fiambenana akiradio mangataka za tompo malalo mba fotoana tena fotoana ho isy ny fanatrehanao zao ariva zao Jesosy Kristy koa indreto za tompo mifona sy beboka ho an'olona tsiraray zay manatrika zao fotoana zao nezaneza misy azy eran'izao tontolo zao tompo malalo mamindrafo amin'ny mamelany helony ianao Jesosy aoka ny ranao handrakotra ny tsiraray Jesosy zay manatrika zao fotoana zao koa apetraka eo ampelatananao zao fotoana zao Jesosy Kristy malalo mba ho fotoana manandanja eo anatrehanao tompo fotoana Jesosy ho isy ny fanatrehanao zao fotoana zao ary apetraka ampelatananao ko tompo zay tondra ny hafatra eto zany mba ho afitra Jesosy Kristy ho latsapaka ao anatin'ny tsirairay mangataka fanahy masina za hanokotra ny fony ampanahin'olona zay miheno zao fandaharana eto zao hiheno zao toriteny eto zao Jesosy mba tena fanahy masina hanokotra ny fo ampanahinay ary handray zany hafatra zany ho latsapaka ao anatin'ny fona tsirairay ary hampitoeriny fanahy masina ao anatinay zany mba ho tahaka ny sabotra roa lela maranitra zay mitoetra ao anatin'ny fona Jesosy Kristy tsy hoisy mpitsaingoka na hangalatra ary zay mpanomponao hifandimbeto hitoriny teny hanazava hamelabelatra aoka anao Jesosy Kristy malalo hanositra ny vavan'izy ireo hanokotra ny vavan'izy ireo ary tendreo ny lelan'izy ireo tompo mba hitonga hafitra ao anay tompo fananarina fanitsina ary ho raisiny
tsirairay zany ary zay hitondra ny teny rehefa vavaka ho an'ny firenena ianao koa fanahy masina hanositra azy hampiteny azy eto ary ny teny zay alatsaka eto androany Jesosy amin'ny lalalan'izao fotoana zay natokana ho anao zao mba tena Jesosy Kristy malala ho teny manandanja io anatrehana tsirairay satria ny teninao Jesosy Kristy hieny ny toroteny zahay Jesosy Kristy tena ho teny zany Jesosy Kristy tena fananarana zany fanitsina ho any tsirairay ko apetrako ampela tananao zao fotoana zao Jesosy manatrefanay eto anao misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanahy masino aminaran'i Jesosy alleluia amen alleluia isaorantsika izany izany vavaka izay nataony anabavitsika izany alleluia andoharitsika aloha hieno hiritsika alleluia mandrapatonga ny toroteny ka ao anatin'ny tiritsika dia aka baiboly tsika aka toerana tsaritsika aka taratasy aka stylo fa mety andrainao tenao anatin'ny toroteny fa hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto anabavitsika Suzelle dia matoka fa ampahery anao izany tenin'Andriamanitra izay hoentiny izany alleluia Andonina Suzelle Anselinda Lantonirina Soernienne Ariede Verselina Mami Noélie Fantou Kamana Rantamalala mety avy any aminao fa ty aminay aloha tsara ny connexion mety avy any aminao angambany alleluia dia andoharitsika anao antiry ho voninahitran'Andriamanitra dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra hiarahiritsika androany hiteny manao hoe tsy misy toanao Andriamanitra tsisy toanao halleluia ndao ary Marie-Jo Liza Sina tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy halleluia ndao ary mino finaritra ary isika halleluia
Halleluja. Tsisy toanao. Amen. Tsisy toan'Andriamanitra. Na ny volondohanao aza dia voaisany. Halleluja. Zany natoka antsika nompo azy eto foana. Halleluja. Doaritsika eno ten'Andriamanitra. Raha misy mbola tsy narabaiko Armando Lalaota iny tompo hoe Erikaraka Andony Irina efa narabaiko to daholo Elisa Tsiala iny tompo daholo tsika rehetrarehetra izay vao niditra dia eno ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika izay hoe teny anabavintsika Andony Irina Suzel dia andao ary tonga dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia avy eo iverineto amelabelatra ny tenin'Andriamanitra dia mino finaritra ary isika tsirairay avy. Halleluja. Ndao ary dia avy eo tsika mino finaritra tahin Jesosy. Halleluja. Tahin tompo ranabavy Suzel. Ny tompo daholo sika rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy indray. Raisiko fahasoavana ho andray ry havana amin'ny andro an'eto nitondra ny ten'Andriamanitra amintsika. Izany teny izany dia ho hitantsika ao amin'ny Marka 12:1 ka mitsahatra amin'ny 20. Marka 12:1 ka mitsahatra amin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny nanontanian'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholonan'i Jesosy ny amin'ny fahefana sy ny fanoharana navalin'i Jesosy azy. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloka ka namefy azy manodidina sy niady famiazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'olona mpiasa tany izany. Dia lasa niankany tany hafa izy ary ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy hankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanim-boaloka. Fa ireo nisambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any aminy indray, fa io koa dia noratrany lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro no nirany, fa ny sasany no kapohany ary ny sasany no vonoany ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia ny zanany lahy malalany, ka no farany dia naniraka azy hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka. Ko ahoana no ho ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia handringana mpiasa tany ka hanome olon-kafa ny tanim-boaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Amen. Ity fanoharana izay nataon'i Jesosy ity ry havana dia fanoharana nentin'i Jesosy namalina ny fanontaniana fandrika izay nataony reto mpisorona sy ny loholona rehetra taminy. Izany hoe ireto mpisorona sy ny loholona rehetra izany ry havana dia nandà ny zanak'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany, ary indrindra moa fa nandà ny fitoriana izay nataon'i Jesosy Kristy teo tamin'izany fotoana izany. Ny loholona sy ny mpisorona moa ry havana dia inona tamin'izany fotoana izany? Loholona sy ny mpisorona tamin'izany fotoana izany ny anjara andraikitr'izy ireo dia izy ireo no lehibe ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Izy ireo no nitory ny filazantsara tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Raha raisina amin'izao androntsika izao dia izy ireo no azo lazaina hoe pastera na mompera na ireo mpitondra fiangonana izay raha amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Ny mpisorona sy ny loholona izany ry havana dia olona mahay baiboly satria nianatra ny tenin'Andriamanitra, olona efa voaofana tamin'izany raha ny tena marina.
satria ianao tsy afaka hizara anao raha tsy efa mahafantatra na efa mahay an'ilay fampianarana izay hoentina hozaranao. Dia nefa izy ireo tamin'izany fotoana zany rehefa tonga Jesosy dia nitondra fanovana, zany hoe tsy hoe fanovana loatra fa nitondra fanitsiana an'izay zavatra tsy nety tany aloha tany zany. Dia ohatra zao raha amin'izao androntsika zao dia mety hoe tamin'izany fotoana zany mbola nanao ny fomban-drazana, ny famadihana ohatra ny ry zareo dia rehefa tonga Jesosy dia nanitsy an'izay satria ny mpisorona sy ny lola tamin'izany fotoana zany dia mbola nanafangaro ny fomban-drazana sy ny fivavahana tamin'izany andro izany. Dia izay indrindra no nahatongavan'i Jesosy Kristy nitondra ny fahamarinana, nitondra ny fanitsiana teo amin'ny jiosy. Nefa riavana dia nampalahelo fa tsy nanaiky an'izany fahamarinana izay noentin'i Jesosy zany ary zareo tamin'izany fotoana zany. Tsy nanaiky fa nandà izy ireo ary indrindra ary fa tsy nanaiky izy ireo fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Dia izany nahatonga ny zareo nitady ny fomba rehetra mba handeha hisamborana an' Jesosy, nitady ny fomba rehetra mba handeha hanamelohana an' Jesosy eo anatrehan'ny jiosy, eo anatrehan'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Izany koa ry havana ny zava-misy amintsika amin'izao fotoana izao dia misy ireo mpitondra fivavahana izay tsy mitoro-marina ny fahamarinana na manafisafy fotsiny ny fahamarinana na ny sasany aza moa dia tsy mitory afa-tsy ny fahasoavana izay hiditra any amin'olona, fa tsy mba mitory izany hoe fanjakan'ny lanitra zany, nefa izany no tanjona irintsika tsirairay avy ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia mba ahazahoantsika an'izany lanitra zany, mba handovahantsika an'izany fiainana mandrakizay izany. Dia izany ry havana tena zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao. Misy aza moa sasany amin'ireo mpitondra fivavahana ireo dia manenjika ireo izay mpitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny fahamarinana tahaka ny nahazo an' Jesosy tamin'izany fotoana izany. Satria Jesosy rehefa tonga dia nitondra ny fahamarinana Jesosy Kristy dia tsy zakan'ireo mpisorona sy loholona tamin'izany fotoana izany dia nenjehana Jesosy ary dia nokasaina ho vonoina mihitsy ary tamin'izany. Dia ny hafatra faharoa izay mba tiako ho ampitaina amintsika izay mpiaino indray dia aokany isika mba samy hiaino ny fampianarana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra eto, mba tsy handà izany, mba tsy ataontsika raraka tany ireo fampianarana sy ny fahamarinana, ny fampianarana ny didin'Andriamanitra. Aoka isika mba akatoa an'Andriamanitra, akatoa tanteraka ny teniny izay toriana eto amintsika tsirairay avy eto. Aoka tsika mba tsy anisan'ireo mandà tahaka n'ireo loholona sy mpisorona na sanatria aza hanenjika ny fivavahana na hanenjika ny Jesosy Kristy. Fa aoka isika mba ho anisan'ny mpankatoa, aoka isika mba ho anisan'ny hiandrandra izany lanitra izany, satria izany no antony ny tena tanjona ny antony ivavahantsika zany. Jesosy Kristy ry havana, Andriamanitra ry havana dia nandefa n'ireo mpanompony mba hitory ny fahamarinana, hitory ny isika mba tena hiaino an'izy ireo. Aokany isika mba tena hanaiky hahitsy ho atsika izay efa miaino eto isan'andro dia aoka isika hanaiky hahitsy, aoka isika hiroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny ara-pinoana sy amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra.
de mino ariavana fa voaraintsika indray a ny afatra izay nampitana teto androany a de voninahitra ny de ho an'Andriamanitra rery any de fiadanana ho amintsika tsirairay avy a alleloia amen. Alleloia. Satra betsaka ny anabavitsika sy izay nantondra zany ten'Andriamanitra zany a tamin'ity androany ity. Alleloia. De matoky sy mino fa voarainao koa ny afatra androany de matoky sy mino fa nampahiranao koa izany a tenin'Andriamanitra izany. Alleloia. Jaotina Tafitasoa, Rodine Marie, sy mbola tsy voaravako Natalie zay ka mbola tsy voaravako teo a. De mirabatsika rehetra pasteur Rondro, Sandrine Erika, izy koa Angela io efa narabaiko teo daholo a. De tonga soa daholo tsika rehetrarehetra de tahin Jesosy. Alleloia. De mino fa ampahery azy koa nareo a Andonina Suzel atao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany a. Fandroany izy zao nitory teto androany a. Alleloia. De mbola isy ny fampolo fa dimapolo mandra-piavin Jesosy a. Alleloia. De fa maro fa maromaro moa tsika no nareo a no mpitory teny eto am'izao fotoana zao a. Mbola tsy vohisako tsara izy fa mampinona mety mahisa azy na iza mety mahatadidinisa nareo zao a. Izy nareo nefa mitory teny eto a. De faly zay satria tena mandroso isika ary men'Andriamanitra ekipa mahafinaritra izay a. Tsara fantatsika fa reto ekipantsika reto de olona mazoto be mihitsy izy ireo vavaka. Ary anisan'ny zava-dehibe zany mpitory teny tsy ampivavaka zany a. Tena tsy de tena makaisy zany. Rehefa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra de men'Andriamanitra ny teny izay ho ambara foana. Alleloia. Preta Marie tahin Jesosy. Alleloia. De misaotra anareo makasitraka ny anabavy Suzel fa mino fa ampahery azy a ny fampahirezanareo azy. Alleloia. Matio a marika 12 ny vakiny teo. Zany izy io a de mitovy amin'ny any amin'ny Matio 1:20 koa vakiko ihany Matio 1:20 aveo vakiko aloha le marika 12 a izay ny vakiny a teo. Alleloia. Marika 12 a andininy voalohany ya marika toko 12 andininy voalohany a no vakiny tamin'ity androany ity amin'ny aran'i Jesosy ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray a nanao tanimboaloboka ka nanome azy manodidina sy niady famiazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny olona mpiasa zany hoe reto olo reto tsy tompony fa naofa taminy ny zavatra hofaina de misy ofany tsy omena maimaimpona ary matoa mpanofaina matoa misy ofany aloha de misy tombotsoa an'ilay mpanofa zany eo fa tsy isy olona mihitsy angambany a anofa zavatra izay tsy azahoany tompony. Ny tompon'ilay tanimboly de zao ravana malala ny tompon'ilay tanimboaloboka de zao manome alalana andreto olona reto hiasany tany izay azo antoka fa tany mahavokatra ary aka ny tombony am'izany. Ahita tombony am'izany. Andiny faharoa ary no tonga ny fotoana de naniraka mpanompy anankiray izy aka ny any am-piasa tany andray ny vokatry ny tanimboaloboka. Misy fotoana alaina ny vokatra ho an'ny tompony tanimboaloboka fa ny tombony a de azo antoka lalàna ny fiainana zany efa azony tompony azon'ireo nanofo ireo ihany. Alleloia. De ny olana nefa de zao rehefa le vonomena an'le tanimboaloboka reto olo reto de manga ny resaka ao fa karakarainay io patron tena karakarainay io aza matahotra ianao tena azo vokatra amin'ny io anao tena hiasa mafy zay fa aza matahotra ianao. Claudia Calma androany vo hitako teto de tahiny tompo ianao tonga soa. Alleloia. Lokaloka ozy fomba fiteny malagasy zay tsy rovako lehilahy anankiray zay teny hoe lokaloka mihitsy lokaloka mihitsy ao fa tena taonay mahafinaritra be io tena ho tsara ny fiaraha-miasantsika
tena isy tombony io tsy hanenenanao ny niara-ny asa taminay sy ny sisa sy ny sisa. Halleloia. Zany daholo ny olona rehefa metrahana zavatra amin'ny voalohany. Ny olona rehefa metrahana zavatra amin'ny voalohany, ay, mahafinaritra ery ny resaka. Metomboka amin'ny fiaraha-misakafo mihitsy ny asa vao atomboka zany. Fa rehefa mandeha dia mahavariana, tsy araka ny tokony ho izy intsony ny zavatra izay mitranga. Ny fifanarahana. Ary mampalahelo zany. Ilay tompona tany-boaloboka ka nanantena vokatra. Fantany io fa tany mahavokatra. Ary fantany fa betsaka ny vokatra tokony hiakatra. Ary izy raha tonga teo, dia satria izy nanantena an'izay vokatra izay. Taniny io dia fantany. Reto olona nanofo reto izay vao nanofo. Fa le tompon'ilay tany-boaloboka efa nahazy hatramin'izay io. Fantany io. Raha mampanofa fiarakodia amin'olona zany ianao, dia fantany fa tokony hampiditra vola io. Tsy ianao mihitsy nitaraina hoe zao fantany io. Ary efa teo alohanao izy. Efa namboly teo amin'ny tany-boaloboka talohanao izy. Ary raha naniraka ny mpanompony izy, dia tsy nanana eritreritra no diso fanantenana. Saingy diso fanantenana izy satria izao, ny tany-boaloboka namokatra. Fa le vokatra tsy tiany reto olo reto omena ny tompony tany. Andiny fahatelo ary reo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina, niala maina. Niala maina. Tonga tany an-tanàna, fa iza le vokatra? Maina. Niala maina, voakapoka. Loza. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any aminy indray dia fa io koa dia noratrainy ny lohany. Dia nalany baraka. Loza amina tambo. Andiny fadimy, le tompona tany-boaloboka amin'io tsy kivy. Izy koa manana olona, manana mpanompo be dia be koa izy irahany. Halleloia. Andriamanitra ry avana malala manana mpaminahany be dia be, manana mpanompo be dia be, manana anjely be dia be. Rehefa mpiasa olona izy, rehefa niraka izy, rehefa misy zavatra tiany ho tonga any aman'olona, tsy ory olona Andriamanitra. Na mpanompon'Andriamanitra nefa na mpaminany alefa na anjely mihitsy aza nirahany. Hiteny amin'ny Abrahama izy anjely 3 lahy. Nisy ohatry ny olona. Halleloia. Omba ny Josoa izy lehilahy anankiray mpitarotafika irahany. Halleloia. Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny mpanompony. Ny feon'Andriamanitra, tsika izao tsy mbola nisy na ny feon'Andriamanitra, hoana izy ny feon'Andriamanitra. Tsy ohatran'ilay afrikanina, pasteur afrikanina le nasehoko anareo iny, le hoe miantso Andriamanitra dia tsy ohatr'ireny ny feon'Andriamanitra. Feo an-devoly ireny. Feon'Andriamanitra zany tena. Fa Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Amin'ny alalako, amin'ny alalan'ny ampahavo Israel, amin'ny alalan'ny mpitoroteny rehetrarehetra ireny. Amin'ny alalan'ireny Andriamanitra no miteny. Ary ireny le mpanompo irahan'Andriamanitra. Mety olona io. Mety ho anjely. Tahaka ny tamin'ny andro ny Josoa tamin'ny tany amin'ny tamin'ny andro tao amin'ny taom-baiboly nisy an'izay koa. Anjely ny irahan'Andriamanitra dia ho ao amin'ilay olona ilaza vaovao mahafaly. Halleloia. Dia naniraka anankiray izy. Indray ny vonoiny aloha kapohany dia niala maina. Ny faharoa ny ratrainy ny lohany dia nalamy baraka. Mbola naniraka anankiray koa izy fa io kosa indray dia no vonono faty. Tena loza. Iza nefa reto olo reto, ireo olo ireo tsy nipetraka teo raha tsy ilay tompon'ilay saha. Fa amindrapo fa soavana ny ipetrahany teo. Ny nanomezana azy an'io tany-boaloboka io fa amindrapo fa soavana. Saingy tsy fantany izany. Ny sasany kapohany ary mbola defa anankiray koa izy. Io ny vonono faty. Ary maro koa ny rahany fa ny sasany kapohany, sasany no vonono faty.
ary mbola nanankiray izy de ny zanany lamalalany ka no ny farany de naniraka azy akany tsisy afa-tsy zanany malalany am'zay zany zay narefa tany ny vonoana ny alamaina ny kapohana de izy le tompony tamboloka izy jery teo amin'ny akavanana izy zanako ndany ianao makany satria ireny mbola mpanompo ihany fa raha ianao makany de azoko antoka fa hoajaindreo ianao tany halleloia fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy hisy ho very rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay halleloia de iny Jesosy fa tonga tao an-tranomby tonga tao anatin'ny fotsika maloto tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty tamina fanetretena fotoana ely io tsy fotoana hoe ao anatin'ny herinandro hoe alefa ndray ray andro de alefa ny fandroandroandro fa tao anatina taona ela tao anatina taona 9 mahery 12 taona izany zavatra rehetra teneniko anao zany 12 taona ireo zavatra nresahana anao reo hatramintsika miteny zao ny rahany am'izay ndana izy izy ndanao makany fa za mino fa hanajanao reo halleloia tsy hoe tsy navita ny asany teo aloha tsy hoe tsy navita ny asany reo rehetrarehetra izay nitarika ny olona izay ny tenin'Andriamanitra izay napita ny olona ny afatr'Andriamanitra nitarika ny olona ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe tsy navita ny asany reny fa olombelona reny 70 ny tenin'Andriamanitra misy taona ny aina 700 taona nisy ny aina 900 taona fa nisy ny aina 70 taona nisy ny aina 20 taona nisy ny aina 70 taona ary nisy ny aina 30 taona nisy ny aina 30 taona ireo olona ny rahandreo tsy hoe tsy navita ny asandreo fa halleloia ny anjarany nataony fa zao ireo rehetrarehetra reo de rehefa tsy voakapoka ratraina ny lohany ratraina ny fony nitsakitsah anatin'ny tampon-doha nisy nofonoana efa hatram'izay zany atao anaty baiboly nge tsika nahita olona be de be niaran'ireo tsy hoe nahita fa saiky niaran'ireo avokoa iza moa ry avany reto mpanofa tany-boloboko reto zanak'Israely reo ny zanak'Israely reo ary Andriamanitra ny tompon'ilay tany-boloboka ary ny tany-boloboka de ny tanin'ny Israely izay nisin'ireo sapam-boloboka halleloia ireo voaloboka izay naniry izay indrasana vokatra halleloia lehibe Andriamanitra za ravana malala tsara fantatro aloha sao de misy tsy mahazo titikeny raiky avy 20 taona sao de tsy neny anabavitody mato zao raiky amby 20 60 021 fa 6021 zavatra teneko tsara fantatritsika ho atsika zay mbola tsy malala nanomboka tamin'ny siny zao tontolo zao hatreo amin'ny andro Noa de 20 taona de nanomboka teo amin'ny Noa hatreo amin'ny Jesosy de 20 taona ary hatramin'ny Jesosy ka hatramintsika miteny zao de 120 taona zay malaiky amby 20 izany zavatra teneko anao zany hoe tao anatin'ireo fotoan'ireo halleloia de tsy nitsahatra Andriamanitra ny teny ary tsy nitsahatra Andriamanitra nandefa olona halleloia
Tsezatsiaritra tsara fantatritsika io enina arivo taona teneniko io ho antsika izay mety mbola mieritreritra hoe mbola izy zany taona 3000 zany tsy izy intsony zany. Andriamanitra dia mitsahatra foana eo amin'ny isa 7. Nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro 7. Ary rehefa jerentsika dia 9,000 taona hatramin'ny 9,000 taona hatramin'ny taona 2000. Satria 2,000 taona Andriamanitra hatramin'ny Noa hatramin'ny Jesosy 2,000 taona 4,000 zay. Jesosy teraka dia tamin'ny taona 2,000 zany no 9,000 taona. Ary tsika mahafantatra fa Andriamanitra dia miteny fa ny iray andro taka ny 1,000. Ary raha hitsahatra Andriamanitra amin'ny andro 7 ka isy fitsarana ty zao tontolo zao ty dia azo antoka fa tsy any amin'ny fotoana 9,000 fa eo amin'ny 7,000. Ka ny 9,000 zay ny lasa famindram-po ty 120 taona iainantsika ty. Ary efa tokony efa fitsarana zao Andriamanitra mbola miala nenina amin'ity zao tontolo zao ty. Tsara fantatrao zany. Tsara fantatrao zany. Fa io tsika miaina io efa fanondram-pon'Andriamanitra sisy 120 taona io. Isy ve ny 20, isy ve ny 30, tsy fantatra. Fa zavatra fantatra. Tsika tsy nanapo fa isy zany 120 zany. Fa raha ny tena marina ary tamin'ny taona 2 marina nge fa nadihadin'ny mpandinika hoe tamin'ny taona 2,000 tokony tapitra zao tontolo zao. Satria ny olona mandinika fa Andriamanitra mitsahatra. Manitsaka ny taona 7 nge tsika zao. Taona 7,000 nge tsika zao. Manitsaka ny andro 7 nge tsika zao. Halleluja. Zany mahatonga tsika miomana andro aman'alina. Efa ny agazamay antsika efa eny an-tanana. Misolokitsika pitsika isan'andro. Halleluja. Zay aloha ny fanazavako an'ilay hoe 120 sy 2,000. Zao anabavy Sandrine Erika amaliko an'io dia zao. Tsy vitsika ny olona ny ran'Andriamanitra tro fa tsara fantatritsika fa taloha aloha Andriamanitra tsy mbola nieritreritra ny akoatran'ny zanak'Israely. Ka betsaka ihany ny olona nampiasain'Andriamanitra tao amin'ny Israely raha nanomboka tamin'ny andron'ny Noa sy ny sisa. Eritrereto efa impiry nisy fandringanana. Fa betsaka ihany zany anabavy Sandrine be dia be ny olona niasa tamin'izany satria mbola fokon'ny Israely no atao hoe fokona firenena vidian'Andriamanitra tamin'izany. Andriamanitra mbola tsy nitotaly tsy nieritreritra n'ireo firenena jentilisa izay firenena ivelan'ny Israely. Fa io ny firenena voafidy ka Israely no resahantsika eto. Dia amin'izao normalina be raha be dia be mpanompon'Andriamanitra tsika reto zao mba anisan'izany. Na ianao inge mpanompon'Andriamanitra. Nga ianao zao mety efa mitory amin'ny namanao, amin'ny havanao, ny ao an-tokantranonao. Ianao nge efa irahan'Andriamanitra. Mpaminany ange ianao Mety misy fotsiny mety manana andraikitra mety hoe lehibe kokoa. Zany hoe mety hoe mitory betsabetsaka kokoa. Fa tsika rehetrarehetra zao, ianareo rehetrarehetra zao. Za mihitsy fa nareo mandray eto dia mba mizara. Dia fa izy nareo. Ary ampiasain'Andriamanitra. Fa iverina amin'ny Israely aloha tsika vao iverina amintsika. Fa tsezatsaratra tamin'ny 120 sy 9,000 teo ny tiako lazaina. Dia zao. Nalefa daholo zany ny olona. Dia rehefa nalefa daholo ny olona dia tsika miara-malaly. Miara-malaly tsika fa tao amin'ny Baiboly nge ry havana. Zany Mosesy zany nge ry havana tena nomen'olona lamosina zany. Impiry zany Mosesy zany no saika adin'ny olona. Eny fa na dia ny cousin sy ny anabaviny aza nge ry havana kanefa ny kiady fahefana taminy. Miriam sy Arona. Izy ny mpanompon'Andriamanitra tsy nikaikaiky atao tamin'ny fanenjehana sy ny famonoana izay nataon'izy. Nataon'ilay mpanofa tanim-boaloboka. Izy ny mpanofa tanim-boaloboka. Dia ireo mpanjaka rehetrarehetra nitondra ny zanak'Israely. Ireo mpitondra fiangonana rehetrarehetra tao amin'ny firenen'Israely. Izay napetraka mba hikolokolo. Zany nge ry havana malalina ny tena anjara asan'ny mpanjaka. Ny anjara asan'ny filoham-pirenena. Tsara fantatrareo ty.
raha misy filoham-pirenena mihaino an'izao fandarana zao ny anjara asan'ny filoham-pirenena ny mpanjaka mitarika firenena de ny ampamokatra ny fireneny ny kolokolo ireo olom-pirenena olom-pirenena vanina olom-pirenena mokatra olom-pirenena iadana renao aza milatsaka filoham-pirenena tsy mahanetreritra anao an'ireo hoe anao zay ampiadana ny vahoaka hitondra ny vahoaka analehibe ny vahoaka halleloia zany ange ny asan'ny mpanjaka eo ihany mahampanjaka azy hoe ajaina fa mihevitra isan'andro inona ny mahatsara ny fanjakana inona ny hevitra atao raha miaro ny firenena izy ka manisy mandany tanàna de hiaro ny vahoakany fa tsy hiaro anazy ihany eo ihany fa hiaro ny vahoaka ireo ny mpanofa tany-boaloboka tao amin'ny Israely de nalefa de misy mitarika foana ny zanak'Israely misy mpaminany foana tsangan'Andriamanitra fa ny Israely koa tsirairay avy de samy mpitandrina ny tany-boalobokany mpanjaka mitandrina ny firenena ny firenena koa isaisany samy manana ny loham-pianakaviana ianao ry dada mpitandrina ny tany-boaloboka ianao an-trano ao ataovy zay mety fa adidinao ny atrean'Andriamanitra ny vady aman-janako de ataovy zay hampamokatra an'ireo kolokolo ireo halleloia tahiny tompo raha andrea mahefa manana onja tantely halleloia izy koa mbola tsy narabaiko roza anarako tomavo tahiny tompo ansely linday fa narabaiko ty kosa raha tiana marso halleloia tahiny tompo daholo fa rehefa irahan'Andriamanitra am'izay ny mpanompony hitondra ny vokatra de zao zay nomena an'retolona iretolona natao hikarakara ny tany-boaloha mpanofa tsisy mpanjaka nyjanona mandrak'izay teo zany fa manofa fanjakana fa ny fanjakana de an'Andriamanitra fanjakam-pisorona firenena masina firenena ny voafidin'Andriamanitra Andriamanitra tsy afaka nanao mpanjaka ny Israely fa nasiany mpanjaka teo hikolokolo an'ireo hitondra an'ireo araka ny sitrapony fa ny aloha mbola tsy mpanjaka aloha fa mbola mpaminany teo daholo nanomboka tany amin'ireny ry Mosesika ry tany ampitsara rehetrarehetra ry Josoa zay mpitarika rehetrarehetra ireo tany ampitsara rehetrarehetra ireo ry Samsona ry Gideona ry Estera ry rehetrarehetra ry ireo mpaminany rehetrarehetra ireo ry Samuela ry Isaia ry Ezekiela ry Jeremia fa ny zavatra hitovin'ireo de zao jerenao Eli nge ry avana ka nisy tena fitsona nitsoky satria nekaniny neka ao vonona na alaim-baraka hoy ny ten'Andriamanitra hoe mikapoka azy de nampiala azy maina seka hitondra vokatra aka zay an'Andriamanitra inona zavatra nitranga Mosesy niakatra tany an-tendrombohitra ireo vokatra zay tokony ety Mosesy an'Andriamanitra efa nahodiny arona ho an'izy ho an'ny ombilany kely volamena zany foana zay mba ampiasain'Andriamanitra tam'izany de rafesin'ny olona fantatritsika tsara anisany be da be mpaminany tao de jereo daholo mpaminany tao fa saika ny gadra zany daholo noho ninona noho ny fitoriana ny sitrapon'Andriamanitra misy mpaminany anakizay tsaroko eto androany Mikaia mety efa hainareo ngamba zany ezaka hiteny olona tsy de mbola fahinareo mantsy misy lehilahy atao hoe Mikaia any amin'ny baiboly any any mpanjaka voalohany any tsy vakitsika fa vakio nge any mpanjaka voalohany toko fa roa amby roapolo any misy mpaminany tena masimbava be mihitsy tena ampiasain'Andriamanitra ary rehefa maminany tonga de marina fa za Mikaia zany ozy ianao maminany izy de rehefa naminany izy de ohatrany hoe maminany zavatra ratsy foana
ka izy tsy ratsy fa le mpanjaka efa ratsy. De ao ambadiky ny zavatra ratsy ataon'le mpanjaka tsy maintsy isy zavatra ratsy azo anazy. Le mpanjaka tsy tia Mikael satria zay ianao maminany ratsy bakinge rehefa manam-potoana re de vakio mba hanao teo kely nge de vakio mpanjaka voalohany toko 220 de vakio fa io naminany izy de ozy izy zany le mpanjaka tamin'ny andro Josafata hoatsoina zany Mikaia aminany de hoe mpanjaka ny Israely tamin'ny Josafata tsy tiany mihitsy ny aba zany tsy tia mihitsy ny an'io Mikaia satria rehefa maminany io dia mpanjaka voalohany toko 220 isaky maminany izy izy de miteny zavatra ratsy foana de zavatra nataony nanangana mpaminany hafa maromaro izy mba hiteny zavatra tsara am'izay. Io ke ry havana zavatra aretina mbola misy mihitsy am'izao fotoana zao be de be nge ry havany ny olona manangana mpaminany miteny zavatra mahafinaritra anazy. Misy mpitandrina zay tany fiangonana isy andro mampionona taloha miteha-tanana izy de manao aleloia nefa izy amin'le fiangonandehibe reny de nangatahany olona ao amin'ny foibe tao izy esorina satria manao aleloia de miteha-tanana ny ampiangonana nefa ny endrareo tsy mahazo manao an'izany tsy haiko hoe maninona. Dina moa zavatra tiako tenenina de tiany olona soloina an'le mety aminazy ka teto de Mikaia maminany de mba ampikombona ny vavany de nigadraina izy satria tsy tia ny aba maheno zavatra teneniny satria maminany zavatra ratsy foana nefa iaba mihitsy nefa manao zavatra ratsy fa za Mikaia zany nge tany am-pontsy na efa tany am-ponjy Mikaia vakio rehefa malalaka rehefa tsy manam-potoana tsika mankina azy voa tamin'ny sabaty tsika ny resaka sy ny eno fa i Jeremia nge ry havany tadidinao ny Jeremia vakitsika tamin'ny sabata de zao noho ny fahamarinana zay afatr'Andriamanitra toriany Jeremia de nalefa tany am-ponja Jeremia kina moa fa tsy le ohatran'le teo nalembaraka nokapohana noratraina ny lohany ny alehan'ny Jeremia teo nge ry havany aka ny vokatry ny sa nafafy ny fahamarinana namafy voy izy aka ny vokatra fanoratrain'ny olona natao tany am-ponja saiky maty Jeremia tamin'io tadidinao tsara amin'ny Jeremia toko 4:4 mantsy ny fehany de zao nefa ny tanany Ahikama zanaky Safana de nomba ny Jeremia mba tsy hanolorana azy eo tanan'ny vahoaka ho vonoiny saiky maty fa tanan'Andriamanitra halleloia miaro fa zany ny mpanompon'Andriamanitra rehefa irahan'Andriamanitra irahan'le tompon'ny tambolopoka aka ny vokatra ry havana malala eo daholy tsy maintsy mandalo eo daholy. Misy nogadraina misy naniry nofaty mihitsy fa tsy tatany tsony inona tsy tatany ny fanenjehan'ny olona ny fikontreny olona anazy alaiva ozy izy tedava soloko am'izay ozy izy Eli tsy hitako tsony ty leo reraka satria mafy fa Andriamanitra manana be dehibe manana ary raha ijeritsika ty amin'ny testameta vaovao de fantatsika tsara ny apôstôly izany tsy nigadra daholo nge Petera gadra noho ninona noho ny fitoriana ny fahamarinana nisan'le vehivavy hipetrahan-javatra de ny delivreny de tonga de nigadrain'ny olona izy tsy le vehivavy le miteny zavatra avy amin'ny devolony gadraina fa i Petera
satria petera tonga aka ny vokatra ny ran'andriamanitra matana jereo inona ny vokatry ny fanofanany tany fa ny olona efa nalainy ny vokatra tsy omeny horatrainy ny mpaminany horatrainy ny mpanompon'andriamanitra Paoly sy Silasy zany asan'ny apôstôly ndao mba jerentsika kely azitsika verset antsy indray asan'ny apôstôly 9:20 2:20 de vakinao ny tantarany favonkapohany zany amin'ny 9 tato amin'ity izy vehivavy mahavaly zany le vehivavy le miseho mpaminany reny de le miteny zavatra manolana de tanteraka de mampanakarena olona de de ny délivreny zareo koa tesitra ny olona satria tsy seriny ntsony le vehivavy avy eo tesitra ny tompony de nitarity ny vahoaka very fanatenana zareo satria tena ho tapaka hatreo ny finanana de nygadraina izy rola de nykapohana mafy de mafy any amin'ny 7:20 de noho nokapohana mafy de mafy izy de natao tany an-tranomaizina de nasina ny amba inona nanaovana azy reny nifatorana tongotra matana nasiana blokazo fa naninona tsy akaka vokatra tonga teo amin'ny tanàna io tsy akaka vokatra fo izy ny olona hoe tsy efa ty vehivavy ty zao mety fa nareo tsy mety tsony ry havana malala misy maty aza angeto ai Stefanina asan'ny apôstôly 7 Stefanina tsy nangalatra tsy nanao ninina fa ny nataon'ny Stefanina nitory fahamarinana nanapotipotika ny fomban-drazana sy ny sisa inona ny efa rany io asan'ny apôstôly 7:20 ary 7:20 ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny azy nanetsy tadiny ka nandroaka azy ho iny ivelan'ny tanàna de nitorabato azy ary ireo vavolobe de nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovany kay atao hoe Saoly io Saoly lasa Paoly io avy eo mantsy hina namonoana ny Stefanina sy akaka vokatra ijery hoe inona ny vokatra ato amin'ny sa de toriko am'izay ny fahamarinana fa saingy efa somen'ny mpanofatsony io tany de ny vonoiny setrasetrainy ary ny lehibe indrindra tam'izany de zao vakitsika ny ten'andriamanitra teo le ten'andriamanitra teo le Matthieu le marika ny vakiny teo fa ndreka vakitsika iny teny iny ihany fa ny Matthieu 1:20 nge vakiko aminao Matthieu 1:20 ka anomboka ny 13:30 no vakiko aminao le tantara teo ihany zany ho Jesosy mianofa noarana hafa koa nisy lehilahy tompotrano nanao tanimboloboka de namefy azy manodidina de niaty famiazana tao anatiny de nanao tilikambo Andriamanitra ry havana efa nanomana alleloia efa nanomana sehatra ngezabe mba hahafahana mamokatra na iza na ianao de tokony hamokatra tsika sehatra ahafahantsika mamokatra ny asan'Andriamanitra ny tontolon'Andriamanitra ianao aza mitena zany hoe za tsisy ninona azo nampiasaina an'Andriamanitra ampiasaina fa ianao io de olona ampiasain'Andriamanitra tokony ho ampiasain'Andriamanitra efa namboarin'Andriamanitra ny rehetrarehetra mba hahafahanao miasa ho azy ary de nahofany tamin'ny mpiasa tany zany de nandeha any amin'ny tany hafa izy verina any an-danitra izy halleloia ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana de naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra fa mpiasa tany sambotra ny mpanompony any anankiray ny kapoha mafy ny anankiray ny vonoiny ary ny anankiray ny torahany vato de otra le teneniko anao teo mihitsy de naniraka mpanompo hafa koa indray izy de maro noho ny teo aloha fa nataony toy zanany koa reny ary farany de naniraka ny zanany akany aminy izy ka ny hoe anaja ny zanako izy kanjo 9:30 ny mpiasa tany no nahita ny zanaka de nresaka hoe ity ny mpandova nde ho vonoatsika de ho lasatsika ny lovany izy io tsotra ihany io de voly io de voly angery havany ka sekaka ny fanjakan'Andriamanitra sao de adinitsika ary zany fa nampidinana ny devoly teto amin'ity tany ty nge de nekaka ny fanjakan'Andriamanitra nekaka keriny
ny fanjakan'Andriamanitra. De zao zavatra nitranga hoe andeha vorotsika ty de lasa tsika ny lovany. Ary nysambotra azy izy ka namoaka azy teny ivelany tany-boaloha ka de namono azy. Maty Jesosy. Jesosy nge ravana tsy nisy afa-tsy ny contre-ny olona tetỳ tany. Vitsy nge ravana zany olona nyteny. Nietretinao reo olona nomeny Jesosy sakafo reo reo olona nisitrany Jesosy reo misy tam'ireo niara-ny ampangany Jesosy ka nifidy amin'ny Barabasy teo amin'ilay fotoana ny fidianana tokony afaka an Jesosy. Ireo daholo nge ny olona teo. Tsika olombelona mora mivadika. De ny vonoiny Jesosy. Zao ravana malala. Ny toy ny ten'Andriamanitra de zao hoe hoy Jesosy taminy. Tsy mbola nivakianareo va ny tena misaotra masina hoe nivato zay nilavo ny mpanao trano de izy nefa vato fa izoro. Avy tamin'i Jehovah zao ka mahagaga io masontsika. Jesosy misy nge ny tonga fa mbola nilavon'ny olona. Mbola nalain'ny olona baraky. Mbola niratrain'ny olona ny lohany. Tanteraka izany satroka tsilo. Nalaim-baraka. Novonoina. Lavon'ny olona rehetra. Ary noho izany, 7:20. Zao aloha, eo amin'ile hoe nilavon'ny mpanao trano io, de fantatritsika tsara Jesosy fa tsisy afa-tsy nandazo ny olona. Tsy niala tao anatin'ny olona mihitsy zay hoe zanaky mpandrafitra. Ilay tsy ilay ty va ilay zao zanaky ny démonie. Nefa Jesosy. 7:20 eto am'izay vao misy anjarantsika. Halleluja. Mihaino tsara am'izay tsika maranako azy. 7:20 amin'ny Matthieu 21:20 de zao ny ten'Andriamanitra. Ary noho izany de lazaiko aminareo hoe esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka omena zay firenena mahavokatra ny voany. Halleluja. Ny zanak'Israely zany no nomena an'io. Verina amin'ilay tenena Bavy teo am'izay tsika. Tamin'ny voalohany de ny zanak'Israely. Rehefa tonga Jesosy de nilavina izy. Ary Jesosy nefa tsy fantatry reto Israely reto fa efa tonga Jesosy hitady tsy hamonjy ny very. Ary Jesosy miteny fa manana ondry hafa koa ankoatran'ny reto. Zany hoe tsy ireo rery intsony natongavan'i Jesosy fa itsika ihany koa. Halleluja. Raha azontsika fakahitsika de niteha-tanana mihitsika ho an'i Jesosy. Halleluja. Miteha-tanana antsika ho an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra fa aikay rehefa Jesosy tonga am'izay. Reto ny mbola hoe ianao zanaka mbola fa Jesosy amin'io sady efa tonga tamin'ireo ihany izay hivebaka. Fa Jesosy koa efa tsy nivonina ny am'ireo rery fa nietreritra ny Malagasy, ny Frantsay, ny Allemand, ny Arabo zay mandray an Jesosy. Halleluja. Vao nataon'ny olona niny am'izay ny zanany latokana de hoy Andriamanitra. Noho izany esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra de omena zay firenena mahavokatra ny voany. Na Afrikanina io, na Sinoa io, na Karana io, niza zay mahavokatra de omena azy. Halleluja. De ino fa misy am'izay pastera malagasy, mpitoroteny malagasy de araka ny teniny Bavy teo ndreo tsika amin'ny Facebook ato fotsiny. Isan'andro aho mahita live firy. Halleluja. Mahireza ny mpanao live, mahireza ny mpitoroteny. Halleluja. Hoe sorona aminareo fanjakan'Andriamanitra de omena zay firenena mahavokatra, zay mahavokatra omena an'io. Zay mahavokatra de omena an'io. Ary ny tena zavatra tena ngeza be de zao. Halleluja. Za zany ry havana malala tena te hampahiry antsika manao hoe manana ho avy mamirapiratra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Manana ho avy mamirapiratra. Ianao za manaiky an'izany tenen'olo zany hoe tsy koa de izy mihoatra amin'ny zanak'Israely. Ka ny zanak'Israely nge nesorina tamin'io satria zao hoe zany nataony tamin'ny mpaminany. Eto zany tsy misy akanotany intsony, mainty sa fotsy, lava orona sa petakorona, ngita volo sa tsotra volo, lava sa fohy,
avaizy izy tsisy an'izany tsony tsisy an'le fisainantsika malagasy hoe andrina avaizy tsisy tsony zavatra ray mavokatra sa tsy mavokatra. Halleloja. Zay teneniko anao na zana ianao manana ho avy mamirapiratra antsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha manaiky avokatra ary tia ny tena zavatra ngeza be. Halleloja. Hoy tena Andriamanitra ary izay potraka tamin'ity vato ity de ho torotoro fa nazovina zovo ianjerany de ho mongomongo. Loza satria zao Jesosy le vato takatry ny fariseo nge teo andiny fa 20 rehefa ren'ny lohampisona sy ny fariseo ny fananotony zao de fantany fa ny tenany nolazainy tam'izany Jesosy any fantatry ny fariseo fa Jesosy io vato io. Jesosy io vato io vato matafotoany ndraiky antsika ijery aten'Andriamanitra amin'ny Isaia amananako azy Isaia toko fa 8. Halleloja. Isaia toko fa 8 andiny 20. Hoy ny ten'Andriamanitra eonao tsara ty misy toantsika efa nitorian'izy ty Isaia mba mario baibolinao azafady mba soratantsika le verset azafady misaotra atsika Isaia fa 8 andiny 20 de ho fitoerana masina ho anareo izy io Jesosy io. Halleloja. De ho fitoerana masina ho anareo izy efa nitoriantsika ty ndray azafady raha tadidinareo latsadranomaso be any nitorian'izy ty raha tadidinareo tam'izay de ho fitoerana masina ho anareo izy Jesosy zany afaka ho fitoerana masina ho atsika Jesosy vato lampijoroantsika ry havana malala ary raha mbato fiafenantsika sy fa ihany koa ho vato mahatafotoana sy vato lampy maso lafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israely sady ho fandrika sotota amin'ny mponina ao Jerosalema ary maro aminy no tafotohina sady ho lavo sy ho ringana ary ho voafandrika sy ho voasambotra. Ny Israely reo efa tsy tsika andray aloha reo fa ny Israely reo ho tafotohana ho an'ny Israely ry havana malala raha tsy mibebaka mandra-piavin'i Jesosy de Jesosy le vato ny laviny io tonga fehizoro ao atokantranonao io ato am-ponao io tsy haiko antranonao rehefa misy an'io vato fehizoro io Jesosy fa ato aminay misy an'io laviny olona io asokafana aingana ny varavarana. Halleloja. Laviny Israely io fa sokafo koa ny fonao idirany vato matafotoana io fa io Jesosy io ho fitoerana masina ho anao io tsy ny lain'ny olona io fa raiso aingana de ny mbola hitanao fa fitoerana masina Jesosy fa ho an'ny Israely ireo nanao tsinitsinina azy de vato matafotoana ary tsy ho an'ny Israely rery fa izay rehetra manao tsinitsinina azy. Zany rano teteny amintsika rehetrarehetra hoy ten'Andriamanitra ny vakitsika teo izay potraka amin'ity vato ity de ho torotoro nazovy anjerany de ho mongomongo zao ry havana malala nanao antsoava amintsika rehetrarehetra ianao raha ny devolony mahatorotoro sy mahatafotoana sy mahapotipotika ny fiainanao atsangany Jesosy ianao fa mandehanao amin'ny Jesosy fa raha Jesosy ny vato mahatafotoanao ka potipotika no ny faniratsiranao anazy ianao ny devolo tsy avonjy anao. Iza daholo nareo le manao tsinitsinina maniratsiran'Andriamanitra amin'ny Facebook reo eny amin'ny fiainana andavanandro za tsy mino an'Andriamanitra zany Jesosy nareo zany ohatra zao de za teteny aminao ako fa fitoerana masina ho anay io ary zay tsy malahelo ny fonay raha ataonao an'izany io efa nisy olona teo alohanao ny teny ratsy an'io mihitsy aza za tsy malahelo amin'ireny zavana hoe ny Jesosy mety ataon'olona an'izany manana safidy ny olona fa zao ho anao de tehirizo fitoerana masina ho anao Jesosy fa ny andreny olo reny vato matafotoana azy Jesosy io Jesosy tsy ratsiray isan'andro io vato matafotoana ho ny ten'Andriamanitra vato lampy maso lafaka ho fandrika sotota maro aminy no tafotoana lavo ringana voafandrika azy voasambotra miova ianao soa anao fa tsy soa anay zay manana any Jesosy fitoerana masina ho anay io reharehanay vato lampiorenany fonay fa ianao ny fonao amin'ny tempo sa mbola Jesosy mitazona azy lalandra kely ao amin'ny lohanao anankiray fotsiny ny mpian'Andriamanitra otr'izao de zay ny vitany aminao miova de mibeba
fa ny mpanaraka anao amin'ny Facebook firy milina reo nge tsy avonjy anao e. Manao antsoava am'ireo olona rehetra mpaniratsiran'Andriamanitra reo. Soanay a, ny soanay fa Jesosy ravana. Ny soanasy ny ankonako Jesosy aminay izy fitoerana masina. Fa ho anareo vato-maso lapaka. Andiny faina ambifolo fezo ny teny vavolombelona raha sy tomboka eo amin'ny lalàna eo amin'ny mpianatro ary iandry an' Jehovah izay manafina ny tavany amin'ny taranak'i Jakoba ka anantena azy ihany miafina eo amin'ny taranak'i Jakoba. Fantosika anantena. Indreto izasy ireo zaza nomeny Jehovah de famantarana sy fahagagana amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah tompony maro izay monina tendrombohitra Siona. Iza moa ny zaza nomen'Andriamanitra anao? Iza moa ny zaza nomen'Andriamanitra nomeny Jehovah zany? Isika nge zany. Ho Jesosy hoe izay rehetra nomenao de tsy mba misy olona avoko mihitsy. Riavana malala. Za teny aminao androany. Fa vao mahafaly anao ty tenin'Andriamanitra ty. Hoe sorona am'ireo naniratsiry ireo ny fanjakan'Andriamanitra de ho afindrany am'izay mahavokatra. Ny fanontaniana apetraka aminao fotsiny de zao, fanontaniana tokana. Azo afindra aminao ve ny fanjakan'Andriamanitra? Azo afindra aminao ve? Raha tia tokoa androany, tsy hoe raha tia tokoa fa tena zay mihitsy moa ny resaka tsika androany, amindra ny fanjakan'Andriamanitra ho am'izay mahavokatra Andriamanitra. Ny zavatra tokony ataonao de zao, asandrato ny tanànao anatin'ny tery ty. De tena hoe Jesosy halleloia, afindrao aty amiko. Halleloia. Alors rehefa tsy ilain'ny olona, tsika mila. Halleloia. De raiso Jesosy de ampandrosoa izy za mino fa atao anatin'ny toriteny ty nandondona teo am-pono indray Jesosy. De maherezy ianao ho tain'Andriamanitra re tsika rehetrarehetra. Rehefa afindra aminao ny saham-boaloboka de karakarao. Mafy Jesosy. Raha tonga any amin'ny raon'ny lanitra aho izy Jesosy, moa hita finoana va? Inona ny vokatra mety ho azoko? De zao tenenina za vokatra voalohany Jesosy. Manaraka ao aorianao ny vokatra rehetra, fa za aloha vokatra voalohany. Ho vato lampiorenan'ny fonao ane Andriamanitra. Ary ho fitoerana masina ho anao ane Jesosy. Fa tsy ho vato maso lapaka ary tsy ho vato matavitoana anao mandrakizay. Raiso ary Jesosy androany samy miteny ohatrany anabavy ansay linda io tsika rehetrarehetra hoe vonina andray anao Jesosy de andao anatin'ny tenytsika hiarandray an' Jesosy fa mino fa nakasika anao zany. Mino fa ho raisinao zany fahasoavana ngeza zany hoe fanjakan'Andriamanitra ho afindra aminao raha vonina vokatra ianao. Mahiresintsika rehetrarehetra. Alleluia. Sotranao dao azy. Anio izy mandondona ao am-pona ekeo ihany rahambola azo atao randroany de tsy mbola tariana raiso izy fa tsy anenenana fotona elizay no niantso anao ny tompona fitiavana mandrakiza no nitiavany anao ka teo fony izy tirana maharipo miandriana Sotra Jesosy anio izy mandondona ao am-pona ekeo ihany rahambola azo atao randroany de tsy mbola tariana raiso izy fa tsy anenenana. Sotra Jesosy raiso izy Jesosy raiso hoe Jesosy ray havana malala fa tsy hanenenanao. Alleluia.
sotra jesosy anio izy mandondona azandrasana rapitso ifelagabianao nivezivezitetsiteru banikaro zavatsu kaniumiantsoana ilay tena tiana miantso anao le tena tianao e sotra jesosy anio izy mandondona ampona amen za komino ekeo an'izany ihany rahambo lahazo atao randroany de tsy mbola Mbola tsy tary tariana ianao. raha suizy fa tsy hanenenana dona mety zao atolory azy ny fona miavokany ampitso tsy ho fantatra Fantatra ny ampitso fa raisy androany androany raisy fa tsy haitsika ny rapitso so mba antsy farana anao ty sotra jesosy Hanis mandunduna wampuna ekeu yan rahambu lahazwata randroany de tsy mbola tariana ray suizy fa tsy hanenenana mba raha antsika vavaka ravana zany za mino fa maresy lahatra ianao e ina moriavana mbola zavatra indrasantsika hoe atonga antsika tena ho resy lahatra fa zavatra rehetra ny teneniko toy ravana dia milaza amintsika fa na tsika miala melo eto dia ty ny andro farany na sika efa tonga ao anatin'ilay hoe fotoanany famondrapo tsy hoe zavatra farak'izay tena impossible angeravana zany hoe androany mety tonga andriamanitra androany any le tonga ny androny Jehova tonga Jesosy nefa ny zavatra mahafinaritra dia zao tsy mba adinon'andriamanitra ny avana malala ny miteny amintsika melo hoe ry zanako alleloia miomana ianao fa fanjakan'andriamanitra dia afaka ho azonao dia ho songonantsika ry havana ny taranaka voafidy satria tsika vonina ny amokatra fantanina mpipetraka aminao fotsiny androany dia vonina avy anao ny amokatra fa raha vonina ianao ny amokatra alleloia raha vonina ianao ny amokatra dia tena miteny aminao marimarina fa ho afindra aminao ny fanjakan'andriamanitra dia omena amokaranao ny saha dia amin'izao andro farana zao mpitory ny andro farana ianao olona ampiasain'andriamanitra amin'ny andro farana ianao dia hitondra vokatra be dia be faraparana ianao na vitany nataony ny tao amin'ny baiboly rehetrarehetra ireo mpanompon'andriamanitra rehetra talohantsika ireo pastera rehetra talohantsika na vitany izy fa tsika koa manana anjary tsika alleloia za dia teny aminao androany tsisy antony tsy tokony hampahomby ianao halleloia dia maherezy ianao fa afaka mamokatra tsara ianao
anabavy Marie Jo, anabavy Eliana, anabavy Sendra Betsy, Rodine Marie, Mama Valentine, Angela io, Tina Malala, zay rehetra hitako eto, Marie Gilda, Androny Irina, tsika rehetrarehetra, Rasoa Erniaina, zay anarana hitako teo ihany ny afaka nitononiko, Erika. Halleloia. Afaka findra amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary sitrak'Andriamanitra zany. Ndatsika ivavaka androany dia teny hoe Tompo, vonina ny amokatra. Halleloia. Vonina ny amokatra. Ary amin'ny fotoana rehetra ilainao ny vokatra Andriamanitra dia ho alefanay aminao ny vokatra. Halleloia. Tsy atsika ireo. Ianao raha hoe mpanompon'Andriamanitra ianao neto, ireo mpinonao ireo tsy anao ireo fa an' Jesosy ireo. Ny olona voatorinao teny tsy anao ireo fa an' Jesosy ireo. Halleloia. Ny vokatra rehetra ireo an' Jesosy ireo. Izy natoy izao atsika. Aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina irahan'Andriamanitra manontany ny vokatra ety amintsika. Karakara ao tsara ao anatinao ny fanahy masina. Sotra Jesosy a. Sotranao zay Jesosy a tamin'ity fotoana androany ity. Zaho manokana Jesosy dia minisy manantena fa nakasika maro taminay teto zany teninao zany. Tena angatahako aminao Jesosy dia io zany teny zany mba hoe tonga nofo dia amoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy Jesosy. Halleloia. Tena hoe tsisy na dia literaray ary latsaka amin'izany. Dia hotahinao zay rehetrarehetra eto Jesosy handray anao ilay vato fehizoro, ilay ny lavo ny mpanao trano fa tonga fehizoro indrindra dia fehizoro atao-ponay. Halleloia. Fehizoro eo amin'ny fiainanay. Fa tonga ny fiainanay tsy mety mirodana dia ilay fehizoronay. Halleloia. Saotra anay Jesosy a. Saotra Jesosy a. Makasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao anay. Makasitraka anao zay ny amin'ny fitantananao anay. Lehibe sady tsara ianao Jesosy. Tena mendrika ianao Jesosy. Mendrika io dia rainy ianao Jesosy. Zay Jesosy tena faly zay. Faly zay ny amin'ny fataterahana zao fotoana zao. Tena faly satria miaraka aminay ianao. Tsy mahafoy anay ianao. Tsy manary anay ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra. Mipetraka aminao ny tontolo mpiainanay. Mitarianao ane. Ireto mpanompo reto mety misy olona androany mihitsy vao nihainy teto androany. Mety misy efa ela. Fa samy karakarainao zay rehetrarehetra to samy mahavokatra. Karakara le tany mboloboka. Halleloia. Dia azo antoka fa ho afindranao aminay ny fanjakanao. Dia ho ato anatinay ny fanjakan'Andriamanitra. Ary iaina mandrakizay zay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloia. Misaotra Jesosy malala. Makasitraka any amin'ny zavatra rehetra. Dia vorisy Satana dia faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay napafy teto azy. Ho voninahitry ny anaranao. Misaotra betsaka Jesosy a. Petrakay aminao ny tontolo alinay, ho alina feno fitsarana. Tsofoko rano zay rehetra nanaraka teto androany. Mba tena hoe ho isy vokany lehibe azo tsapaitanana zao fandarana zao. Dia anao ane Jesosy andidy aty anatinay tsirairay avy. Ny fiadanam-po, ny finaminan-tsaina, ny fahasoavana, ny fifaliana, ny fahasalamana, ny fitahiana. Ameno ny fiainana ndraiky mpanomponao tsirairay avy. Ho anay tsirairay avy. Hiarika ny tontolo andro ray rampitso izay. Dia azo antoka fa ilamina sy tomika. Ary tsy ny rapitsonay ihany fa mandra-piavy ny fanjakanao Jesosy. Saotra Tompo. Halleloia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena ny ranabavintsika Rodine amin'izao fotoana izao a. Dia ndao mpandrotsika izay ivavaka ho an'ny firenena. Tay Tompo a ranabavy Rodine. Raha afaka mitendra ranabavy Rodine dia ivavaka ho an'ny firenena. Anabavy Fenarakoto afaka vavaka amin'ny firenena zafady. Tompitsika rehetra miaraka ivavaka ary tsika. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondran'ny mpanomponao teo satria teny mampahery, teny mampitraka anay indray. Misaotra Jesosy satria tsy mandalo fotsiny izany teny nitorian'androany zany fa teny avy aminao ary avatra avy aminao ka dia makasitraka anao raha nay tsara indrindra. Dia misaotranao koa zay satria mbola afaka mitondra mbavaka ny firenenay amin'ity alina ity. Jesosy
mbola mangataka aminao zay ma amela ny heloky ny malagasy rehetra mpiray tany razana aminay. Andriamanitro mifona aminao zay tamin'ny fahotana zay mety mahatezitra anao ka anehoana ny zava-misy eto amin'ny firenenay. Fantatray tompo fa tsy mendrika tokoa izahay, mbola tia tena, mbola mialina ny namanay. Ao koa Jesosy mitoetra ratsy isan-karazany izay mbola ananany tsirairay avy. Nao no mirehareha amin'izao fiainana izao ary feno fahakalana Jesosy ny fon'ny malagasy rehetra. Mangataka izay Jesosy mba hodiovinao amin'ny rahanao soa, vonjeo tompony malagasy rehetra, sitrany ny taninay, mibebaka eo aminao izay amin'ny ny zavatra maro sy ny toetra maro izay anananay. Jesosy eo maloto loatra ny ao anatinay, nefa tsy ho vitanay ny anova ny fon'ny olona tsirairay avy, ko dia vanginy fanahy masonao ny olona rehetra Jesosy, satria ianao rery ihany no afaka nadio anay. Tsy misy olona mahajanona hijoro eo amin'izao fiainana izao Jesosy ka dia mangataka aminao zay Jesosy mba anjaka amin'ny taninay Jesosy malala. Ko fanganana Jesosy fa miandry anao zahay ary vonina anao izay rehetra tianao atao aminay. Jesosy malala mba tanterao amin'ny firenenay koa Jesosy ny fitiavana sy ny famindram-ponao. Ko mitalao aminao Jesosy mba averenao pon'ny malagasy rehetra ny fitiavan-namana, ny fitiavana ny tanindrazana, fa izany no tena banga ao anatinay ka tsy ahafahanay manampy ny vahoakanao Jesosy. Andriamanitro anjiro ny tananao analan'ny asa Satana eto amin'ny firenenay Andriamanitro, ary tantany izay iverinao aminao ka anasoa ny taninay sy ny tarabelona aminay ianao. Ka dia misaotra anao Jesosy raha mbola afaka mitondra izany vavaka izany teo anatrehanao amin'ity alina ity, ka dia matoky tsy mino fa voarahinao ny afatra tianay vavaka tianay asandratra. Ka dia raha isara kely zay Jesosy amin'ity alina ity dia ny fanamasinao andrakotra ny tsirairay avy any tokantrano any, ka mety oro-masimamy anay dia amohanay indray raha tonga ny maraina vaovao azonay mbola mitera sy mame voninahitra ny naranao. Dia misaotra rainay tsara indrindra, voninahitra ny eo anao ka tamin'ny taloha indrindra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anavavy fianarakotsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Alleluia. Dia ranabavy ama moa tokony vavaka firenena, nefa somary serena ny connexion dia nantanitsika koa nabavy rodinina raha hoe afaka, dia mbola tsy vonona koa fa mahafinaritra moa atao amin'ny groupe dia fa eo daholo ihany dia afaka tonga dia nanavavaka firenena ny anavavitsika felana rakoto dia isaorana azy zany. Io moa tsy famezatsy fa ny connexion tena nisy fotoana teto aminay ratsy be, dia misy fotoana indray any aminareo dia isaorantsika n'Andriamanitra rehefa fa ho an'izay tsy afaka nanao andro dia manao indray rapitso dia tsika eo foana isan'andro san'andro. Dia misaotra anao ary fa nahatra teto hatramin'ny farany ianao dia raha tsy vola tonga any amin'ny raon'andro Jesosy dia iona eto indray tsika rapitso tahaka izao amin'ny 7 ora. Rapitso no somary mitovitovy amin'ny eto ihany, mety amin'ny 7 sasantsika manoka satria rapitso dia aza adiny fa misy ny fandarana misy sandrata izay ataon'ny mampionona amin'ny 7 ora. Ka dia izay mahatonga antsika hoe tara kely rehefa zoma dia tadidio fa rapitso koa misy farany ny fandarantsika fa amin'ny alahady indray satria amin'ny sabata manao fotoam-bavaka tontolo andro sika dia ny alina mba makaina isika ho an'izay mbola tsy ho naheno izao fandarana izao. Dia izany ny fandaram-potoanantsika eto. Samita in'Andriamanitra ary tsika rehetra, samita in'Andriamanitra faly be araka taminareo dia rapitso indray tsika mihaona www.andramokaizaho.com raha mbola tianao niaraka aminay www.andramokaizaho.com afahanao miheno ny onjapeo akiradio misy totena itsaka ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:7 maraina. Rapitso amin'ny 7 maraina averinao zao fandarana izao raha tsy tenenao hatramin'ny voalohany ianao, dia amin'ray amin'ny 7:7 alina ihany koa dia misy ihany koa izay. Tsy anentana ntsony gamalela fantatrao ny tokony atao amin'ny hetsika izay ataontsika hanapitsika ny sahirana miresaka MP amiko izay mivonona mbola anohana an'izany hetsika izany amin'ny eo amanitra fa tapitra eto ny fandarantsika. Samita in'Andriamanitra dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra aneno hatramin'ny farany. Halleluia, amen, mahereza daholo.